Mahakasika ny famonoana any Rasazy Narindra izay bentanany mangataboangy voafidy tamin'ny fifidianana farany teo dia maro ireo voarohirohy tao anatin'izay resaka famonoana izay ary isan'izany ilay Andahiny izay niaraka taminy nandritra ireny fanafihana izay nahazo azy ireo ka niafara tamin'ny famoizany ainy izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena koa amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha famonoana any Rasazy Narindra no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Taorian'ny fidinana ifotony izay nataon'ny mpitahiry ny fitopikasem-panjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimbe Benjamin Alexis teny amin'ny fonjany an-tanimora WATAWATA dia hita fa nisy ny fanaovana sy ny fanatsarana ny fandaminana anatiny eny anivony fonja eny. Nanao fanambarana indray ny ministry ny fitsarana fa tsy misy sarany velively ny famangina ny voafonja na ireo efa vita fitsarana izany na ireo voafonja mbola miandry fitsarana. Misy ny lalàna mametraka an'izany mihitsy hoy ny fanambarana ireto tompon'andraikitra hatrany. Na izany aza mila fahazaon-dalana ny famangina ny voafonja raha io fanambarana izay nataon'ny ministry ny fitsarana io hatrany. Anisan'ny mampitarena olona moa ny fangalan'ireo mpiasa ny fonja vola amin'ireo olona izay mamanga havana voafonja eny am-ponja. Tahaka ny tetsy an-tanimora izao dia nasiana caméra de surveillance mihitsy hitsirihana izay mpiandry mbola manao an'izany fangalana vola izany saingy mbola nisy ihany ny olona nitaraina. Tafapaka eny amin'ny ministry ny fitsarana io fitarainana io ka izay no inona ho antony ity fetra izay napetraka ity. Araky ny filankevitry ny ministra Chaine dia noresahana nandritra izay filankevitry ny ministra natao tany Mahajanga ny fanamboarana manontolo ny lalam-pirenena fahaefatra manomboka ao Antananarivo hatrany Mahajanga. Efa vonona ny famatsiam-bola ho amin'izany tetikasa izay vatriny banky raisam-pirenena vola ary hampiasaina ihany koa ny volan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fond routier. Ankoatry ny fanamboarana RN4 dia ho amboarina ihany koa ireo lalana ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Anisan'izany ny lalana Rue de Serbie, Rue Georges V, Rue Philbert Tsiranana, Avenue de Comore, Rue Georges Ranevson, Boulevard Marcos, Rue Henri Paul. Tahaka izany ihany koa ny fanamboarana ny lalana mandeha any Antsantia sy ny any Amborovi. Mahakasika ny raharaha famonoana any Rasazy Narindra indray nodoboka amponja ireo voarohirohy. Anisan'izany ilay Andahiny sy ny PDS iray. Niakatra fampanaovana atao amin'ny fitsarana anosy ireo voampanga rehetra ho namonina afaty an'ilay Rasazy Narindra bentanana ny mangataboangy izay voafidy farany teo iny. Taorian'ny famotorana lalana nataon'ny mpitsara dia nampidirana amponja avokoa ireo 17 menadahy izay voarohirohy tamin'izany. Ny sasany nahiditra eny Tsiafahy ary ny sasany eny an-tanimora. Marihina fa anisan'ny voarohirohy tamin'ity raharaha ity ihany ny Andahiny Rasazy Narindra ary dia nahiditra amponja tahaka an'ireo voampanga rehetra. Marihina fa maromaro ny mpiara-miasa ankaiky amin'ny Rasazy ity amin'ny ireo voampanga tamin'ity raharaha famonoana azy ity. Anisan'ny voatazana ihany koa ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna ny Mangataboangy ny toerana izay nahavoafidy any ben'ny tanàna Narindra. Tsara ny mampatsiahy fa nakariny zandary teny amin'ny section de recherche fiadanana ny fanohizana ny famotorana ary noraisy ny DPG zandary ihany koa ary izao niakatra fampanoavana izao. Araky ny voalaza dia ireto ny heloka hiampangana an'ireo voarohirohy tamin'ity raharaha Rasazy Narindra izay ben'ny tanàna ny Mangataboangy ity. Von'olona na assassinat, fikambanan'ny jiolahy na association de malfaiteurs, eo koa ny hoe accès et introduction frauduleuse dans un système d'information sy ny fisandohana anaran'olona na usurpation d'identité, von'olona amin'ny fomba fenao bibina na ny acte de barbarie.
anisan'ny nahiditraponja eny Tsiafahy araky n'izay voalazantsika teo zay mo ny PDS ny Mangataboangy sy ilay anadahany Rasazy Narindra misy chef zapy ihany koa ary mpamily iray sy ireo olona hafa ampolony vehivavy roa kosa no nifonjaina eny Antanimora. Raha zoina dia ahiahina honovonoina noho ny antonjavatra maro irary voarovony Narindra ny aina fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Rasazy Narindra izay bentanana ny Mangataboangy distrikany Ambatofinandrahana iny. Ity bentanana ity izay voafidy amin'ny antoko Irmara ary voavina metrahana samboady izy no norarafana tifitra tao anatin'ny fiara izay nitondra azy. Ankoatra ny arapolitika sy ny fitadiavana seza dia betsaka ny ahiahy amin'ny famonoana azy. Raha ny loharanom-bavao dia anisany efa nanaovan'ny Rasazy fitoriana ny mahakasika ny tsy fahitana ny vola teo amin'ny komina Mangataboangy io nandritra ny fitantana ny bentanana teo aloha. Tsy nanaiky anireo vola be tsy hita ireo izy ary nampanantena fa hitondra ny raharaha eny amin'ny sampana miady amin'ny kolikoly mialohany nandraisan'ny fahefana. Ankoatr'ireo dia misy olona manao tsindry ny hametrahana PDS hitantana ny komina Mangataboangy ho lefitry ny bentanana namoy ny ainy ity. Tsy nanaiky an'io ihany koa Rasazy Narindra araky ny angom-baovao ihany izany hoe ampahany fotsiny ireo fa betsaka ny singa hilazana ny antony izao famonoana azy izao. Nilaza ny hijoro ity bentanana nisy namony ity saingy izao novonoana izao noho ny hafarany. Marina fa tsy nisy afa-tsy Rasazy Narindra irery no nikendrena tamin'ilay fanafihana nitranga teo amin'ny lalam-pirenena faha 530 anelanelan'ny Kizo Ambavalozakely sy Ankafotra Ambany komina Itremo. Norarafan'olon-dratsy tifitra vararaka ilay fiara 4x4 nitondra azy ka namoy ny ainy teo no eo ihany koa ity Rasazy Narindra izay bentanana ny Mangataboangy voafidim-bahoaka tamin'ny farany teo ity. Midika izany fa tena mifamafao tanteraka ity raharaha ny bentanana Mangataboangy izay mahakasika ny famonoana an Rasazy Narindra ity satria mahalasa saina ihany amin'ilay hoe ny anadahiny izay raitapo aminy no isany mba voarohirohy tamin'ity raharaha famonoana azy ity nefa dia izy ireo no niaraka tamin'ilay fiara 4x4 izay ndeha hazo an'izay tanànany Mangataboangy zay nefa dia nisy nanafika teny an-dalana fa ny mahalasa sainy be sy ny maro ihany koa amin'ilay hoe tsy nisy olona naratra ankoatra ny Rasazy Narindra tao anatin'ilay fiara ary izy ihany koa no maty tao anatin' izay fiara izay. Midika izany fa tena famonoana izay efa tena niomanina tsara ity famonoana an Rasazy Narindra ity matoa ireo olona izay niaraka tamin'ireo tsy misy maty na ihany koa naratra mafy tahaka ny nanjo any Rasazy Narindra izay maty teo no eo ihany tao anatin' izay fanafihana izay. Ka dia andrasantsika eto ny tena marina mahakasika an'ity raharaha ity ary mbola mitohy ny fanadihadina ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izay rehetra izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.